Faritra mazava mampisaraka. Io no loha hevitra hoentsika amin'ny ity anio ity fakafakaina sy andraisana lesona manasanao anaraka izany amin'ny fifaliana. Ao anatin'ny ity androany ity manasanao hiaraka hivavaka mialohan'ny andraisantsika ny afatra avy amin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tomb'Andriamanitra rainay ilay mpampandresy anay, Andriamanitra ilay mpampahery, Andriamanitra ilay manome teny fikasana maro. Ankehitriny izay dia tianay ny andray lesona vaovao indray sy sarobidy mba ahafahanay mampitombo ny finoanay sy ahafahanay manatsara ny fifandraisana aminao isan'andro isan'andro. Koa mitenena aminay Jehovah fa miaino ny mpanomponao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola anatin'ilay loha hevitra lehibe manao hoe mahatoky Andriamanitra isika sy ny toko sy andininy natao ataontsika tsenjery ny Josoa toko 1:2-5 manao hoe tsy nisy latsaka na dia kely akory aza ny zava-tsoa rehetra nolazain'i Jehovah tamin'ny taranak'Israely fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Faritra mazava mampisaraka. Andriamanitra dia nanome toky mandrakariva ny amin'ny hamonjena ny zanak'Israely, ny amin'ny anampiny azy ireo ary ny amin'ny hazon'ny fandresena amin'ireo ady rehetra izay nataony. Fa nanome fampitandremana ny zanak'Israely Andriamanitra. Ohatra rehefa nanome fampitandremana izy tany ampiandohan'ny bokon'ny Josoa dia izao no fampitandremana nomeny manao hoe koa mahereza sy matanjaha ianao hitandremanao anao araka ny lalàna rehetra izay nandidia Mosesy mpanompoka anao. Aza miala aminy na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia mba hambinina ianao amin'izay rehetra alehanao. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky lalàna ity fa saintsainao androaman'alina hitandremanao araka izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia halavorary ny lalànao ianao sady hambinina. Rava malala. Ity teny ity dia miresaka amintsika fa Andriamanitra dia nanome filazana mazava ny Josoa fa ny zanak'Israely dia tokony tsy hiala amin'ny lalàn'Andriamanitra. Misy faritra mazava mampisaraka izay lalàna napetrak'Andriamanitra tamin'i Josoa androany. Dia ny voalaza ao amin'ny Josoa toko 7:20 ny 9-9 izay mampitandrina ny amin'ny tsy tokony iraisana sy ifandraisana akaiky loatra amin'ireo firenena manodidina azy. Karazam-pifandraisana inona nefa ilay tsipika mazava mampisaraka ny resan'Andriamanitra. Raha vakitsika ohatra ny 7:12 azafady eo amin'ilay Josoa toko 7:20 dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa raha mihemitra ianareo ka miray amin'ireo firenena sisa aminareo ireo ary mifanambady aminy ka miditra ao aminy ary izy kosa ao aminareo 7:13 dia ho fantatrareo tokoa fa tsy handroaka ireo firenenareo anoloanareo intsony Jehovah Andriamanitra reo fa ho fandrika sotota aminareo ireo ary ho fanindronana amin'ny tehezanareo sy ho tsilo eo amin'ny masonareo mandra-pahalandritranareo tsy eo amin'ity tany soa nomeny Jehovah Andriamanitra anareo ity. Izany hoe manome fampitandremana mazava Andriamanitra. Loza mananontanina azy ireo zany dia tsy ny loza ara-tafika na ny fankahalan'ireo firenena sisa izay tsy resy amin'izy ireo fa ny loza mananontanina dia ny fisakaizana amin'izy ireo. Fisakaizana toy ny ahoana? Ireo olona ireo dia olona izay manana ny sotoaviny manokana. Dia tsy inona izany fa ny sotoavina izay mivavaka amin'ireo Andriamanitra tsy izy na Andriamanitra sampy. Ka Andriamanitra zany dia miresaka fa manimba lavitra no ny hery ara-tafika amin'ny adiny miaramila ny ady atao amin'ity fivavahana amin'Andriamanitra sampy ity. Ka noho izany ny ady izay tena atao zany dia ady ara-panahy hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ka tsy maintsy miazona ny maha izy azy ny zanak'Israely. Miazona ny fahatokiny amin'Andriamanitra, ny tsy fananan'Andriamanitra fa tsy izy irery ihany. Ka ny fanandramana tsy hanononana ny anaran'ireo Andriamanitra ny firenen-kafa mba tsy hianina amin'ny anaran'izy ireny na hanompo azy na hiakoka eo anatrehany, zany ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely satria
tany amin'ny firenena Proche-Orient fahiny dia ny anaran'Andriamanitra dia maneho ny fanatrehany sy ny heriny, zany hoe raha vao manonona ny anaran'ilay Andriamanitra ianao dia mahatsapa ohatran'ny hoe manaiky ny heriny ary mangataka ny fanatrehany Andriamanitra ireo. Ka ny fanonana na ny filazana ny anaran'ireo andriamankafo ireo zany tamin'ny fomba fiarahabana andavanandro na teo amin'ny raharaha-barotra dia midika ho fanekena ny fahefany ka nitarika ny zanak'Israely hitady ny herin'ireo andriamanitra ireo rehefa tojo zava-manahirana. Kanefa tena mampidi-doza ny fifanambadiana amin'ireo hafa firenen'ireo. Tsy ny hoe hitandrona ny fahadiovana ara-pirazanana akory, na hoe nierovana ny foko ny zanak'Israely, na toy ny hoe lova tsy mifindra ny antony fampitandreman'i Josoa, fa ny elana amin'ny fampotsampy izay mety hitarika faharavana ara-panahy ho an'ny zanak'Israely. Hitantsika fa ohatra mampalahelo ny nahazo an'i Solomona mpanjaka. I Solomona mpanjaka dia fantatsika fa dia nanambady vehivavy hafa firenena maro. Ndray tamin'ny zanaka vavy ny Farao ohatra izy ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:1, ny mpanjaka voalohany toko 2:1 ka hatramin'ny 9 koa izy dia mahita ny fitantarana isika fananana vady tsindrano 700, i Solomona nanana vady 300 ary ireo vadin'ireo dia voalaza fa eo amin'ny 9 dia zao ny voalaza hoe fa Solomona nanao izay ratsy teo mason'i Jehova ka tsy mba tanteraka tamin'ny fanarahana azy tahaka ny Davida rainy. Fa inona ny zavatra nataony eo amin'ny 7? Ary tamin'izany Solomona dia nanao fitoerana ho avy ho an'i Kemosy fa avy avy tamin'ny Moab teo amin'ny avoana tandrifin'i Jerosalema ary ho amin'ny Moloka fa avy avy tamin'ny taranaka Amona, ary toy izany nataony ho an'izay vadiny hafa firenena rehetra izay nandoro didin-kazo-manitra sy namono zavatra tao fanatitra ho an'ny Andriamanina. Ny zavatra hitantsika zany dia zao, i Solomona dia lasa niray tamin'ireo vady tsy mpino, tarika azy tamin'ny fiemorana ara-panahy izany. Ko Andriamanitra dia mampitandrina antsika amin'ny fifandraisana mety hampitotongana ny ara-panahintsika amin'ireo olona manodidina antsika, fa kosa tsy mandrara antsika amin'ny finamanana sy ny fisaikazana amin'izy ireo. Ny tompo ane amaritra mazava ireo fahatra mampisaraka antsika amin'ireo manodidina antsika, hivavaka isika. Tomponay sy Andriamanitra eo, misaotra anao izahay no ny tompontsony menao ka nampahafantaranao anay ny zavatra tokony atao, arovy mba tsy ho tratrana izany fitotonganana ara-panahy zany izahay, tsy hivavaka amin'ireo Andriamanitra tsy izy, fa hitoky aminao rery kosa ilay Andriamanitra, ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.